famonjeny lehibe isy fanafana lehibe prophétique ny fotoanandroany tsy toriteny fa ilibéré atmosphère prophétique dia isy fanasotranana eo ny eo androany omaly alina nisy fanasotranana tany Koweït nisy fanasotranana tany Mayotte tamin'ny vavaka fanafana natao à distance atao amin'ny fandaratsika isaky ny amin'ny sivural atao amin'ny Facebook nanambavy anankiray tany Koweït marary eo ambany nonony ary misy lavaka misy milentika eo ambany nonony fa teony eo izy dia nafahany Jesosy sitrana tanteraka tsy lahiny marary tsony teony eo anankiray koa mila tany Koweït narary ny tongony efa teo amin'ny herinandro mahery dia teony eo tratrany diagnostic spirituel hita fa avy any ambany volony andapa tany nandefa ny aretina dia teony eo ihany koa dia sitrana izy ny anankiray indray tany Mayotte tao anatin'ny vavaka fanafahany tratrany diagnostic spirituel dia taty mahajanga tatindray nandefa ny aretin'ny tany aretina ao anaty tratra mikohaka dia misy zavatra lavalava mivoaka avy ao anaty tratrany matetika fa teony eo dia niokoka nandoa teo tsatra ihany koa zany aretina izany tantara mitoy etony fanafahana androany tsy mahazo marary ianao tsy mahazo resy ianao tsy maintsy afaka ianao tsy maintsy tafita ianao tsy maintsy tahina ianao tsy maintsy mahita ny voninahitra Andriamanitra ianao ary mivotra makany an-danitra ny lalanao any afaranao raha mety ianao amin'ny anaran Jesosy avy any Nazareta amin'ny herinandro makany Diego zay mivady dia misy fandarana androany alina ao amin'ny compte Pasteur Razafisafidy Willy Manase ao nanarahana ny fandarana androany dia raha pitsondray amin'ny compte Pasteur ANDRIANIRINA satria le fandarana tsy iarahana imrala izy any Diego za aty dia miaraka eo raha page izy tsy mety fa tsy maintsy compte fa mety noho ny amin'ny lafiny ara teknika ananatsika aloha dia ho an'izay fa zatra manaraka ny page Pasteur Isidore ANDRIANIRINA isanandro dia amin'io compte io no idirana Pasteur Razafisafidy Willy Manase efa misy publication nalefa any misy partage any dia antsika no manaraka izany raha lasana bavy za dia tezitra amin'ny Satana sy ny mpamosavy ary za tsy mamindra fo amina mpamosavy meko révélation kely anao 10 minutes Jesosy teny vavaka hoe mamindra fo aminy fa tsy fantany zay ataony ahoana hoe fa raha fantany kosa izay nataony nefa nataony any tsy mamindra fotsika azonao ve zay mamindra fo aminy fa maninona hoe le izy sy ny teny fotsiny mamindra fo fa inona ny toy eny tsy fantany zay ataony fa raha fantany zay ataony ka mbola manao falininy izy tsisy famindram-po aminy misy olona tsy mendrika iaina eto amin'ny tany velona satria tsy manao ninina ankoatrany mamotika olombelona eny hoe tsara inona ny dika le hoe mamindra fo aminy fa tsy fantany zay ataony le olona namono an Jesosy tsy mpanao ratsy fa olona sary-piaro amin'ny lalàn'Andriamanitra ny antony namonono zareo an Jesosy tsy hoe Jesosy jiolahy tsy hoe Jesosy nangala-badin'olona tsy hoe Jesosy mpanao ratsy fa ina ny raison namonono an Jesosy dia Jesosy laza fa zanak'Andriamanitra izy dia ireo olona ireo sary-piaro amin'ny lalàn'Andriamanitra dia zay natonga ireo laza ho ianao dia manao blasphemia inona ny dikany hoe blasphemia miteny ratsy an'Andriamanitra dia ireo zany tsy mety mino mihitsy hoe avy amin'Andriamanitra i Jesosy fa ireny olona ireny dia mino ny fehvian'i Kristy ary ny andro ny atao hoe mesiana Kristy saingy tsy ninonireo fa ino no Kristy dia izay no natonga andreo nanompo azo to amin'ny azo fijaliana satria no heveriny fa miteny ratsy an'Andriamanitra zany hoe mbola nony amina fivavahana sy fahasary-piaro amin'ny lalàn'Andriamanitra no nanombony zareo an Jesosy teo amin'ny azo fijaliana sady ho famonjena antsika ihany koa zany no natonga an Jesosy laza hoe mamindra fo aminy fa tsy fantany zay ataony tsy no heveriny fa zala irak'Andriamanitra ka amindra fo izy tsy haiko le misy mahazo ny zavatra resako aza diso fatakarana ary aza diso révélation
dia nisy fotoana ihany koa ny lehilahy atao hoe Stéphane baiboly katolika antsoina hoe Étienne izy amin'ny baiboly katolika notorahany Jesosy vato. Inona ny antony torahana vato azy? Satria nanambara ny fisin'ny herin'Andriamanitra, nanambara ny fisin'ny Jesosy Kristy, ary nanao famantarana sy fagagana toy ny veriny zareo fa olona miteny ratsy an'Andriamanitra ihany koa. Satria ny fariseo tamin'izay fotoana izay dia tena olona saro-piaro amina fivavahana. Ary ny apôstôly Paoly dia mpianatra ny lehilahy atao hoe Gamaliela dia mpianatra lalàn'Andriamanitra fariseo. Ary i Saul ilay lasa ny apôstôly Paul dia mpianatra Gamaliela. Dia rehefa nilazany amin'Andriamanitra i Stéphane dia noheveriny izy ireo fa olona miteny ratsy an'Andriamanitra dia nitorahany izy ireo vato. Izy torahana vato dia mahita lanitra misokatra sy Jesosy Kristy eo ankavanana. Dia vao mahita ropitra hoe nareo dia manao tsinitsina an'Andriamanitra. Aiza koa le rangahy iny dia eo ankavanana. Tsy mariny zany. Dia torahana vato dia hoana hoy Étienne Stéphane mamindrafo aminy azo atao hoisany elony ane izao. Zany hoe ireny verset biblique reny anankiroa izy ao anatin'ny baiboly, ray apôstôly ray i Jesosy, ray Stéphane. Natonga an'iny dia ireo olona ireo resaka fivavahana fa saro-piaro amin'ny lalàn'Andriamanitra ny natonga an'ireo namono an Jesosy sy namono any toizy, namono any Stéphane. Dia ozy Jesosy sy Stéphane mamindrafo aminy fa tsy fantany izay ataony, tena tsy fantany mihitsy. Zay no natonga ny rehefa latsaka ny fanamasina tamin'ny Petera tamin'ny andron'ny apôstôly teo amin'ny 20 tamin'ny andron'ny Pentecoste dia noheveriny zareo fa mamina divay ireo 20 reo satria niteny tamina fitenim-pirenena hafa. Toy zareo hoe mamo reo, overdose io mahazo any zareo, dia lasa miteny amin'ny teny vahiny reo. Dia hoy ny Petera tsy mamo araka ny fiheveranareo azy akory izy reo. Dia nanomboka nitory an Jesosy Petera. Dia zao ny namarana ny Petera nitory teniny, iny Jesosy izay nombonareo to amin'ny azo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy, ary izy nampilatsaka ny fanamasina arak'izao hitanareo aminay izao. Teo reo nisokatra ny sainy ary niny bon inona ary no ataonay, inona ary no ataonay ozy reo. Dia ahoana ho Jesosy asan'ny apôstôly 2:38 mibabiaha ka aoka ho atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo mba azo famelanany eloka anareo, ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanay masiny, ary ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo, ho an'izay rehetra lavitra sy akaiky ka natsoiny Jehovahandriamanitra hanantona azy. Fala reo izay mbola mahazo famelan-keloka tamin'ny tsy fahalalana tokoa ny nanaovana indray satria tsy neverina fa iny tokoa ny Kristy natao batisa reo fieriny lehilahy fotsiny 3 afaka niditra tamin'ny fanjakan'Andriamanitra reo. Azonao tsara fa tsy ao anatin'izany ny mpamosavy. Ny mpamosavy sy ny famosaviny dia mahita faisany, ary eo tao mifanay ny voninahitra dia manapotika an'io. Tsy ny famosaviana ihany no tena fa mpamosavy koa mila potika. Mandeha tsara ve ianao? Teneno namanao réglement na mpamosavy, réglement des comptes hoe. Alléluia. Tsika tsy mamono fa manafay. Andriamanitra relany manana fahefana mamono. Ilana ny fonja dia fanafaizana, ary ny eken'Andriamanitra ho isy eto ambonin'ny tany ny fonja, ary baiboly ny fonja. Ary misy olona azo torina satria rehefa kristianina ianao dia eny tiany takolaka ve fa efa nomeko ny akavanana teo iny. Non, lazao namana misy olona azo torina. Ianao melamy le hoe tsopotsopo fotsiny fa potika amin'izany ianao. Fa baiboly dia milaza misy fotoantsika liona fa misy fotoantsika ondry. Lazao ny namanao tsy azo ravano ianao raha tsy Andriamanitra mamelanao ravo. Tonga ny fotoana hoe vao mahita anao ny mpamosavy dia mitsoka satria tsy tantony ny afo miaraka aminao. Za manokana hoe
tsy mamindra fo mpamosavy. Aleo ahita faisana izy manomboko zao amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Si vous êtes d'accord avec moi, dites amen. Te anana ntoepony Josoa raha vao tonga ilay lehilahy misy sabatra voatsoka iny amin'ny tranony. Teo izy hoe namanay va ianao sa naman'ny fahavalonay. Aleo fantatra hoe namanao ve sa naman'ny fahavalo. Misy afantaranao ny tokony ataonao. Amen. Zay ny antony fanekena atao anatin'ny fanimpona. Fiangonana nanao fanekena tamin'i Jesosy. Ary fiangonana mpanompon'Andriamanitra manao fanekena amin'ny fiangonana. Fiangonana manao fanekena zanaka eo anatrehan'ny mpanompon'Andriamanitra. Amen ve? Iaraka ho any amin'ilay lanitra zay nanaovan'i Jesosy fanekena fa ho lovaitsika. Fa ny mpamosavy raha tsy mibebaka dia ny vizana ihany no mety aminy. Fa firy tao amin'ny havanao nefa vonony. Dia mbola zany hoe mamindra-fo aminy. Dia dikan'izany tompo avelao izy mbola mony ny havako sisy. Mandre avy raha lasa navavalala. Misy sekretatra eto. Ao amin'ny Ézéchiel 21-26. Mbola lazao ihany tsy kilalao ny mpamosavy nareo mianakavy hoe. Ahoana tsara zavady. Tsy kilalao ny mpamosavy nareo mianakavy. Ézéchiel 21-26. Fa ny mpanjaka ny Babilôna mijanona eo amin'ny sapanandalana. Dia eo andohany lalana roa mba hanao sikidy. Dia manetsiketsika ny zana tsy pika izy ary manontany amin'ny sampy sy mizaha amin'ny atinkena. Fa ny mpanjaka ny Babilôna eo amin'ny sapanandalana. Sapanandalana na hoe Carrefour. Dia eo andohany lalana roa mba hanao sikidy. Dia manetsiketsika ny zana tsy pika izy ary manontany amin'ny sampy sy mizaha amin'ny atinkena. Vatriko amin'ny Baiboly teny frantsay, amin'ny teny frantsay Ézéchiel 21-21 fa tsy 26. Car le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée des deux chemins, pour tirer des présages. Il secoue les flèches, il interroge les téraphins, il examine les foies, avéré foi. Il n'en était foi ati. Yeto misy mpamosavy mandefa aretina amina aty. Io hitanao io izy. Zay tsara. Vao miresaka Babilôna tsika dia miresaka fahababona. Satria rehefa babo ny Israely, teny Babilôna nambabo azy tamin'ny fotoan'androny. Nibaboy ny Babilôna ny Israely dia tany Babilôna nandritra ny fotoanana haritra. Ary teo amorony io ny Babilôna, ny mpanao salamo no nilaza hoe takandera mianana maniry ny rano anony manreny ny fanaiko anao Andriamanitra. Mangetaeta n'Andriamanitra ny fanaiko ty Andriamanitra velona raha oviana no tonga kaiseo eo anatrehan'Andriamanitra. Ny ranomasoko ny fiako andao manalina amin'ireo olona milaza hoe aiza izay Andriamanitra ao. Taiza izy ny teny aniny any Babilôna. Le Babilôna eto dia maneho fahababona. Ny olona tratrana mosavy ka tsy mety mananjanaka. Ranomasony fiany andro manalina amin'ny olona miteny hoe aiza ihany zay Andriamanitra ao. Tsy mety tafarina ny fiainana fa miakatra kely dia mitontona, miakatra kely dia mitontona. Miditra teny mpianatra. Mbola tsy fantatra hoe tafiditra hianatra ny ankizy sa tsy tafiditra hianatra kanefa mivavaka ary mpiandraikitra ao am-piangonana satria maninona mbola ho Babilôna. Ozy ny olona aiza ihany zay Andriamanitra ao. Tsy afaka aretina. Ny olona tsy mivavaka salama tsara, izy feno aretina. Marobe ny zavatra tsy azo nohanina noho ny aretina mitaiza azy ao Babilôna. Dia ozy ny olona hoe aiza ihany zay Andriamanitra ao. Tsy manana fa tsy ranomaso alatsaka ary dia feno ranomaso ny mosarany. Babilôna zay.
any Babilôna. Tsy mety tafiditra ao anaty tokantrano. Lehilahy tsy mety mahazo tokantrano, vehivavy tsy mety mahazo tokantrano satria tavela ao Babilôna. Asa ananana, hatsarana ananana, qualité ananana. Efa niezaka nanalana défaut rehetra so nitoetrako ny mahatonga an'io ka miezaka mitady qualité kanefa tsy tafiditra ao anaty tokantrano. Babilôna zay. Asa tsara be zao dia afaka amin'le asa. Babilôna zay satria misy fahababona ao. Babo ny atao hoe babo na hoe captif, tsy mitovy ny andevo sy ny babo. Captif zany hoe tsy afaka miala eo amin'ilay nambabo azy. Ary eto dia misy ny atao hoe mpanjaka ny Babilôna. Io ny tanany toerany mpamosavy ankehitriny. Fa solotsika amizay ary le mpanjaka ny Babilôna dia zay fa ny mpamosavy mijanona eo amin'ny sampanan-dalana verena azafady. Misy fotoana ianao mahita an'izany. Inona ary ny ataony olo ry amin'ny arabe io eo? Inona ary ny ataony eo? Androany tsisy délivrance aorian'ny toriteny fa ao anaty tenin'Andriamanitra be dia be no ahafahany tompo. Vao tapitra ny toriteny dia miala eto fa ny mpamosavy mijanona eo amin'ny sampanan-dalana ary eo andohany lalana roa. Zany hoe misy lalana ray mankany dia eo izy no mitsangany. Mihaino anavy ianareo? Mba hanao skidy anao inona hoe? Inona ny ataony amin'io lalana io? Manao skidy izy eo. Dia manetsiketsika ny zanatsipika izy. Misy zanatsipika zany ao aminy ao na hoe flèche. Flèche zanatsipika dia etsiketsehany ary manontany amin'ny sampy na hoe miterafimy miresaka amin'ilay sampony izy, ilay odiny. Misy ody zany ao aminy ao, miresaka amin'iny izy ary mizaha amin'ny atikena. Amin'ny baiboly teny frantsay il examine les fois, zany hoe misy aton'olona tiano potehany. Dia eo amin'ilay sampanan-dalana izy miaraka amin'ilay flècheny ary etsiketsehany ilay flècheny hoe arino andehanany ty. Any izy ny manonona an'ilay olona tiany potehany. Tsy voatery ho aty fa atony voatonona eto, fa mety ho fibrome, mety ho kyste, mety ho fièvre typhoïde. Zany mahitana misy karazana aretina hoentina ho any amin'ny toeram-pitsaboana tsy hitanao satria aretina ara-panahy. Fanany nandefa azy, esorinao mbola miverina, esorinao mbola miverina. Satria misy mandefa tsipika ao. Io karazana aretina ao anaty kibo tsy mety afaka io. Afaka miverina, afaka miverina. Raha ny tena marina io fikenrenana ho faty mihitsy io. Fa vaovao mafalo lazaiko anao androany mifanena amin'ny afin'Andriamanitra io herina fahafatesana eo. Ary tsoahana hiala ao aminao dia miverina amin'izay nandefa azy satria tsisy ilana azy eto. Tsy hoe ariana fotsiny fa verina amin'izay nandefa azy dia tsy manao tsony izy. Nizaniza marary eto androany iriko ho sitrana daholy ary tononoko ho sitrana daholy amin'ny anara-maherin'i Jesosy avy any Nazareta. Mijoro eto androany ilay mpamosavy mijoro teny amin'ny sampanan-dalana, za mijoro eto amin'ny altaran'Andriamanitra. Sambo mijoro zany, sambo mijoro zany, mijoro eto aho zao ilay mpamosavy mijoro teny amin'ny sampanan-dalana, za mijoro eto amin'ny altara vereny hoe mijoro eo amin'ny altara. Avereny ny mpamosavy mijoro eny amin'ny sampanan-dalana hoe lelan'Andriamanitra mijoro eo amin'ny altaran'Andriamanitra. Andohany lalana maro azao, lalana efatra, atsimo avaratra andrefa anatsinanana, ny azy lalana roa fa ny lalana efatra. Izy mijoro mba hanao skidy, sa mijoro amantatra amin'Andriamanitra hoe inona no mahazo anao io.
Yey. Dia manetsiketsika ny zana speak izy. Dia zany raha eto manetsiketsika ny sabatra Jehova. Misy flèche avy amin'Andriamanitra esketseko eto zao. Makany anaty kibo, makany amina fo, makany amina rantso, makany amina loha, makany amina lamosina. Naiza misy ny faritra nandefasany nitspikany dia makany any toy ny tenin'Andriamanitra androany. Baiboly dia milaza fa ny tenin'Andriamanitra dia maranitra noho ny sabatra ho lela. Vitsorako io teny io androany. Je libère l'atmosphère prophétique au nom de Jésus. Oh, alléluia. Za tsy nanomana toroteny androany fa nanomana mouvement. Milibérer atmosphère eto amin'ity toerana ity. Eto ny anjelin'Andriamanitra androany. Famitsorana ny olona tratran'ny famosaviana androany. Famitsorana ny olona voan'ny mosavy androany. Tononoko ny sabatra Jehova hiditra ao anaty kibo, ao anaty tranonjanaka. Manomboka ikapa anireo zanatsipika nalefa ny mpamosavy. Aleo andehandeha ao anatin'ny olona ny mpizara sachet. Fa Jesosy mizara fanafana sy fanasitranany eto androany. Jésus est le libérateur. Alléluia. Ho anao mijery amin'ny Facebook, mandray ny anjara fanafahanao ianao zao. Io koa ka tsy normal io, spika ny mpamosavy ny nandefazy. Zana ny fanafahana. Tsy herin'ny Pasteur Isidore fa herin'ny tenin'Andriamanitra. Ya. Wow. 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 Ny mpamosavy mijanona eo amin'ny sapanandalana fa za mijanona eto amin'ny altaran'Andriamanitra. Car le roi de Babylone se tient au carrefour. L'homme de Dieu se tient sur l'autel. Alléluia. Il secoue les flèches. Il interroge les téraphins. Il examine les fois. Si s'arrête nam janny zany ao. Zay rehetra miokôky io mitsangana doly. Aza miala eo amin'ny toeranao fa eo fotsiny ianao. Tsy mila mankaty anao fa eo ihany. Eo mitsangana eny anao ny mandray ny fanafahana. Eo anao ny mandray ny fanasitranana. Reko mafana eto amin'ny altara eto. Ary misy vainafo miainga avy eto. Wow. Ya. Manontany amin'ny sapy izy sy mizaha amin'ny atikena. Il examine les fois. Nopotehany ny atiny. Nopotehany ny atinao. Nopotehany ny vavonao. Nopotehany tranjanakao. Nopotehany ny taolanao. Ataony maty anaty kibo ny zanakao satria tany nandefasany spika. Ary tsy avelany ianao ho isasy petraka ao anatin'ny kibonao ary rehefa misy tetadiavony foany ianao ataony lava any amin'ny dosy ianao, mianjera any amin'ny dosy ianao, ataony maty ao am-paninana zanaka ianao. Fa eto ny herin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ny mpamosavy mijoro eo amin'ny sapanandalana fa lelan'Andriamanitra mijoro eto amin'ny altara. Samby mijoro zany amin'izao. Any izy mijoro, za eto mijoro. Zao fijoroko zao tsy tampiny zay naravatra nalefany. Nataiza sapanandalana ny jorony. Dia za mijoro eto amin'ity altara ny fanahy ny voninahitro ity. Raha matantinareo ry fanaratsy dia mijanonao.
raha matantinareo dia mijanonao raha tantinareo ny herin'izao fanambarana izao. Halleluja. Ny mpanjakany Babilôna mijanona amin'ny sapanandalana eo antoany lalana reo mba hanao skity dia manetsiketsika ny zana-tspikany izy ary manontany amin'ny sampy sy mizany atiny tena. Ninninona tspikany alefany nataizany sibleny sa eto mijoro manatsoka ny tspikany atsatony aminao. Dia zao ianao sitrana, zao ianao afaka. Ezekiel 11:11 avereny manala ny herin'ny fiadiany mpamosavy. Ino ny zavatra ataontsika io? Désarmentsika ny mpamosavy amin'izao fotoana izao. Zany hoe ny herin'ny le fiadiany mihitsy no efa lany, tsisy heriny tsony. Ezekiel 11:11 ity tanàna ity tsy ho volaninareo ary anareo tsy ho hoena ato anatiny fa ny amin'ny sisy tanin'Israely no hitsarako anareo. Ny mpamosavy dia mampiasa volany. Andrahony ao ianao, nandrahony tao ny anaranao sy ny mombamombanao, natao ny hena tao anatin'ny volany io ianao, no masany tao ianao. Fa olo ten'Andriamanitra androany hoe ity tanàna ity tsy ho volaninareo. Tsy ho volanin'ny mpamosavy ianao, tsy ho volanin'ny mpamosavy ny fianakavianao, tsy ho volanin'ny mpamosavy ny fiangonana fanahy vonady, tsy ho volanin'ny mpamosavy na eny anakafy. Nizaniza nandrahony tao anaty volany. Tahaka izao avereny hoe tahaka izao, tahaka izao nano misitrika indrindra azy. Nandrahony ianao tao anaty volany dia nikopakopakafo izy. Ny anaranao nataony tao anaty taratasy dia nandrahony tao anaty volany ianao, dia zay no mahatonga anao tsy mety tafarina. Libereko ny atmosfère prophétique. Ny tompo miteny amiko eto zao milaza ny mombanao androany ary tsy misy mivoaka eto miaraka amin'ny herin'ny famosaviana izany. Zay rehetra misy manifestation dia mitsangana daholo androany. Maro aminareo ny nandrahony tany anaty volany, nataony tahaka ny hena nandrahony tao, nandrahony ny taovanao tahaka ny mahandro taova-kena. Isaia 14:23 mafimafy aminy aho. Isaia 14:23, Isaia 14:23 ary ataoko fonenany sokina sy fiandronany rano izy ary ho fafako kifafa fandroganana izy. Avereny hoe kifafa. Nisy mpamosavy nampiasa kifafa dia ny fafany namafa zavatra izy dia ozy tahaka ny fanamafako an'ity ny amafako anao. Nizanizy efa nampiasany kifafa tany, nampiasa kifafa izy namafa ny mombanao. Fafany ny anaranao tamin'ny lisitry ny olona niasa tao, fafany ny anaranao tamin'ny lisitry mpanambady, fafany ny anaranao tamin'ny lisitry ny mpianakavy. Dia nanomboka teo ianao ohatra tsisy ny fianakaviana intsony, tsy tafiditra anatina mariage intsony, tsy tafiditra anatina asa intsony satria nifafany ianao. Androany Andriamanitra anao mahafazy amin'ny kifafa fandriganana, balai de destruction. Ya manisa telo dia barakay ro zavatra nalefan'ny mpamosavy ireo eto amin'ny altara no mijoro. Ray, roa, telo. Hallelujah. Yeah.
sika rehetra hitsangana tsisy toriteny androany fa atmosfera ny fanamasina ny miaso eto avy ireny zao ny fianakaviako ny fianakaviana misy ahy afaka dôly amin'ny herin'ny fediny mpamosavy ary zay mamosavy ny fianakaviako ny moro tongotra akanjony hoendahana akarina eny amin'ny androny ianjaanja izy ambadiko zao izany no milatsaka amin'ny lavaka no adiny zay mianakavy tsy maintsy afaka dôly tsy maintsy tafita dôly amin'ny anaran Jesosy nizaniza nahandro anay tao anaty vilany ka nampangotragotraka anay ny herin'ny fedinana alefany miala aminay manakavy zao amin'ny anaran Jesosy mila ray minitra ialan'ireo anatin'ny ray volana maherinareo mianakavy tsisy fahafatitra itsony raha tonga nompo an'Andriamanitra etonareo Alleluia tsisy herontsony ny odiny ho fantany fa Jehova no Andriamanitra ao Jehova ny mpanavitra anao Baiboly dia milaza tsisy momba na ho afa-jaza ao amin'ny taninao eo amin'ny taninao na fahamompana arabola na fahamompana arakasy tsy misy an'izany itsony eo amin'ny taninao eo amin'ny taninao eo amin'ny taninao tsy mahazo aina ny mpamosavy an'izao didiko izy bebaka aminao ilaza ny zavatra ratsy rehetra nataony ka hiteny izy mba hifonao amin'ny Andriamanitra ao fa maro loatra ny zavatra nataoko teo amin'ny fiainanao tsy mahazo mijanona anaty fahababoana itsony ianao fa ny mpamosavy mijanona eo amin'ny sampanan-dalana dia ondoha ny lalana roa mba hanao sikidy za mijanona eto amin'ity alitara ity eo andoha ny lalana efatra amotsitra herin'Andriamanitra ary etsiketseko ny tenin'Andriamanitra mizahany zay marary sy ny blocage any aminao any mizahany ny aretina any aminao any misy aretina mivoaka any aminao any zao misy aretina mivoaka any aminao any zao amin'ny anaran'i Jesosy misy ankizy maditra ao anaty fianakaviana izay tsy sitrapony akory misy ankizy misy amintsika tonga eto misy ankizy mangalatra ao an-tranonao ao mangalatra zay tsy fidiny amin'ny halatra io fa misy mpamosavy ao izay efa nandefa tsipika atonga azy angalatra foana dia tsy mitsatra mangalatra izy lasa mpangalatra izy lasa misy fanana halatra ao anatiny ao zao izy fitsorana zao izy afana amin'ny anaran'i Jesosy sitrano ahy o Tompo dia ho sitrana afao ahy o Tompo dia ho afaka
malaza mahereza ao amin'ny tombo sy amin'ny herin'ny faherezany tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra rehetra azonareo hifatra amin'ny fanangolen'ny devoly fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamahizinana izao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra ary noho izany raha izo avokoa ny fiadian'Andriamanitra ny mpamosavy manana ny fiadiany eny atsapanandalana izy mijoro eny izy no misikity eny izy no mampiasa ny spikany fa ny zanak'Andriamanitra koa manana ny fiadiany dia ny herin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra reto misy fiadiana maromaro 14 mifararaka siky ny fahamarinana ny valahanareo mila mandeha amin'ny fahamarinana ianao raha tsy tianao sakafo ny mpamosavy andrahoana anaty vilany mandehana amin'ny fahamarinana vérité mitafian'ny raro no fiarovany tratra mafantarana eto hoe rarina kirareo ifavonona mpanavy amin'ny filazarany tsara ny fihavanana ny tongotrareo ndana mitory filazany tsara milazany amin'ny Jesosy zany fiadiana daholo zany resao tsankatony amin'ny Jesosy ambarao tsankatony amin'ny Jesosy nijoro vavolombelona ny amin'ny Jesosy feno Jesosy ny vavanao feno Jesosy ao an-trano ao feno Jesosy eny an-dalana eny feno Jesosy any amin'ny fianakaviana ho any milazany amin'ny Jesosy zany ny ary manomena antsika zany tsy aretina no tonononao isaky mihetsika eny ambavanao tsy olana fa i Jesosy zany fiadiany zany 16 ary ho fanampin'izany rehetra zany dia tany no finoana ho ampinga izay azonareo amono ny zanatsipika mirehatra amono ninona zavady eo atsapanandalana eo andoha lalana anankiroa le mpamosavy teo inona ny etsiketsehany zanatsipika tano ny finoana ho ampinga azahoana mamono ninona izy teo zanatsipika mirehatra misy aminareo reo manana fanahy faible vulnérable mora tratra ny mpamosavy satria ny amin'ny finoanao ny faible matahotra ianao eo anatrehany ka na dia feno hery aveto feno vavaka aveto na dia nanangana altara azy nanao fanatitra anazy tsodrano fa miorooro eo anatrehany mpamosavy ao no verflobe ao misy zao manana ny atao hoe fanahy vulnérable marefo ny fanahanao mora tratra mora cible ny mpamosavy inona ny olanao tsy matinao amin'ny finoana ny zanatsipika mirehatra lefany isaky ny voy ianao dia manantony isaky ny voy ianao dia manantony tononoko ny arin'Andriamanitra hikasika anao androany zay olona manana an'izay fanahy marefo zay ka mbola misy ambo ny fanahy maloto ao anatiny nalefa ny olona tany aminy ary io zavatra io tsy mety matafavoaka anao satria any amin'ny finoanao mihitsy ny olana tononoko ny arin'Andriamanitra hikasika anao ary zay mosavy ao aminao atanao misy manifeste zao dia ho tonga eto ianao zao eto akaiky eto finoana ny olanao tsy matanjaka ny finoanao eto ianao mahery fa misy tahotra ianao miala eto any amin'ny finoanao mihitsy ny olana maromaro nareo ao isaky ny asiny olona devo isaky ny asiny olona devo marefo ara-panahy fanampin'izany rehetra zany ozy tany no finoana ho ampinga zay azonareo mamono ny zanatsipika mirehatra alefany lay raha tsy dikan'izany mirehatra ny zanatsipika alefany fa mila vonoana ny afony inona ny amonoana azy finoana no amonoana azy ahoana ny anananao finoana ny tenin'Andriamanitra rena ho eto mivadika hery any anatin'ny fanahanao any ka mahatonga anao tsy misy tahotra ary mahatonga anao samy teny zavatra mahatonga ny masonao samy jery tsy ho tratra ny fandrekirekena
samy teny, samy jery, samy etsika. Misy aminareo zao mivarotra, tsenanao tsy mety tafarina mihitsy. Tsenanao tsy mety tafarina satria nandefa tsipika izy dia voan'ny fanahinao. Hatramin'ny androany ianao tsy mety tafarina. Tsy tafarina ianao hatramin'ny androany. Zay vola ampiasainao potika daholo, potika daholo, potika daholo, potika zay vola rehetra ampiasainao. Ny tananao efa nandray an'ilay tsipikany. Zay no mahatonga anao tsy tafarina mihitsy. Marefo ny fanahinao, marefo ny fanahinao. Ary le zana-tsipikany anatinao any mandoro, mandoro, dorany mihitsy ny fiainanao, midorany ny fiainanao. Ao no nandefasany aretina. Marobe nareo ao, mbola ho feno ty toerany ty androany satria marobe nareo ao, marobe nareo ao. Tonga eo le olona mitondra vola misy ody ratsy eo aminao dia mbola say ihany ianao mandray an'ilay izy. Tsy hoe masalo ny finoana fa tratrana iena maso, malemy ny finoanao. Hoy ianao amin'ny anaran'i Jesosy raha isiko ty fa tsy mahavoana kanefa misy tahotra ihany ao anatinao vulnérable. Zao ny fotoana ialany io fanahy io ao aminao ary formenao miaramila ny tompo ianao androany ka tonga ianao hietsika miaraka amin'ny arin'Andriamanitra. Marobe nareo ao na ato an-trano na ivelany ao, be dia be. Misy zana-tsipika amrehetra nalefa taminao ary mbola midedadeda ao ny afony. Misy aminareo lasany olona fotsiny vadinao dia mandalo izy ao aminao fa any ambadika izy ny tena mipetraka. Ary misy aminareo tsatoana tsy anampady fa mitaiza zanaka kely. Ino sisany ataonao mandra-pialana eto ambonin'ny tany satria izay ny tsipika nalefany. Toy izany hoe tsy maintsy tafity izay mianaka nefa misy tahotra ihany ao anatinao. Misy aminareo ireo saribakoly kely tany ambadika tany nonorosa tany ambadika tany nasiany olona fanjaitra eo faritra misy ny kibo. Dia ao kibonao misy aretina amin'izao fotoana izao. Misy saribakoly kely nitsondromin'olona fanjaitra eo faritra misy ny kibo. Dia ninaranao ny tononony. Eo amin'ny kibonao nitsondromina fanjaitra. Ny sarinao nitsondromin'ny fanjaitra eo amin'ny kibonao. Sany no mahatonga ny aretina anaty kibonao io hatramin'ny androany satria mbola mitsatoka io fanjaitra io, mbola mitsatoka io fanjaitra io, mbola mitsatoka io fanjaitra io, mbola azo ataony miakatra eto. Maro aminareo misy aretina anaty kibo satria notsatoany fanjaitra teo faritra misy ny kibonao dia nitonony taony ianaranao. Ianao mijery amin'ny internet nasiny fanjaitra eo amin'ny faritra misy ny kibonao, nasiny fanjaitra eo amin'ny faritra misy ny kibonao, nasiny tsipika ny tsatoany ao. Amin'izao fotoana izao ara-panahy tsoako fanjaitra io zao, tsoako amin'ny anaran'i Jesosy. Tsoako io tsipika io zao amin'ny anaran'i Jesosy. Talohan'izao ianao no narary farany ady tsy verina arary an'io tsony ianao mandrakizay. Tsisy satana mafy noho ity teny ity. Rehefa tratra izy tsy maintsy mandeha. Baiboly dia milaza fa rehefa tratra ny mpangalatra dia manonitra fitoeny izay nangalariny izy. Ianareo rehetra misy aretina anaty kibo satria nitsondromina ny kibonao. Zany mahatonga anao misy zavatra manindronao anaty kibonao, misy zavatra manindrona, misy zavatra manaintainao anaty kibonao ao. Tsy inona fa fanjaitra natsofoka tamin'ny kibonao io, tamin'ny sary, tamin'ny pôpety,
tamin'onosy tamina sary sikotra manisa fito isaky ny manisa dia misy afo mivoaka avy eny ambavako makany anaty kibonao ray izy roa telo efatra dimy enina fito misy afo amity tanako ity ianao zay manaraka amin'ny internet zao milibere afo zao makany amin'ny kibonao any afo 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 la distance n'est pas une barrière la distance n'est pas une barrière talohan'izao ianao ny marary dia tsy verina marary eny intsony ianao soako io fanjaika io zao soako spika io zao dia alohanao amin'izay ny aretina nalefany alohanao ao nivoaka eny amin'ny faritra ambany ao nivoaka ty ambony aty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny Nazareta misy aminareo reo sary tany ambadika tany soratany teo rinaranao dia misalobona izy ameo lamba azafady salobona izy ohatra zao avity pasteur nataony an'izao ianao tany dia tsy hita ny hatsaranao tsy hita ny hatsaranao tsy fantatra hoe iza ianao mandendeha ianao ka mandendeha fa tsisy mahita ny hatsaranao ohatra zao ianao zany tsisy mahita ny hatsaranao namakaiza ianao namakaiza dia tsisy mahita ny hatsaranao satria misalobona ianao misaronana ianao nisanisatra kan'izay salobona ianao tsisy mahita ny hatsaranao meo kaye azafady kaye zay angatako meo azy ty kaye ty ao anatin'io kaye io ny diplômanao ao ny CV anao ao ny mombamombanao ao ny demande de mariage fa ianao misalobona ka na misy diplôme ianao na misy certificat ianao na misy inona na misy inona fa ianao tsy inona tsy fantatr'olona tsy hita ianao dia zava-poana io zavatra iny an-tananao io misaniza ianao tahaka ny anisorako an'ity fisalibonana ity no ialany le fisalibonana eo aminao zao ao amin'ny Kristy isika dia miala ny fisalibonana endako ny fisalibonana amin'izao fotoana izao endako ny fisalibonana amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy dia miendaka miala amin'izany alleluia miala ny masika rehetra natao teo aminao miala ny masika rehetra natao teo aminao miala ny masika rehetra natao teo aminao endako ny masika rehetra natao teo aminao hita amin'izay ny dosianao manomboka izao hita amin'izay ny dosianao ilay zavatra karakarainao any amin'ny fitsarana ilay taratasy tsy hita ino mipodra amin'izay ny hatsaran-tarehanao mivoaka amin'izay misy aminareo reo misy zaza ao anaty kibo fa tsy hita satria salobona ny zaza tao akibonao ianao mahatsapa be voka fa rehefa manao eko tsy hita ny zaza anaty kibo endako ny fisalibonana ao anaty kibony ao anaty kibonao dia hita amin'izay eo amin'ny anaran'i Jesosy mitranga izany zao mitranga izany zao mitranga izany zao mitranga izany zao amin'ny anaran'i Jesosy je libère l'atmosphère prophétique
Orobo shakaya baba. Hiraba shonda la rabo shakaya. Marmar na revolantany refosanao fianao ny halany indrindra. Satria zay mitsitsika natao. Ho ankalaina ianao. Ilay raha vavy ampanambadianao ihany tsy tianao. Dia nanomboka teo ianao no hala. Tratrany natao hoe fankahalana ianao. Tratrany natao hoe tsy tia mainka ianao. Zao ianao afahana. Zao ianao afahana. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareth. Je libère l'onction. Je libère l'onction. Je libère l'onction. Amin'ny anaran'i Jesosy. Misy vola teny an-tananao any amin'ny sampy any io vola io hatramin'izao. Any amin'ny sampy any io vola io hatramin'izao. Misy vola ariary nalefa teo amin'ny tsenanao, teo an-tokotaninao. Vola ariary 5 francs. Zay namelezana anao, zay namitena anao, nanomboka teo no tsisy vola, mijaly, sahirana, mandefa afo azao, afo. Nandeha ianao, dia nanindry ianao, dia nanitsaka tany ianao, dia nalainy ny faritry ny faladianao, le nitsahanao, dia nalainy dia nandrahoiny tany, dia nitsitsihany tany hoe namankaiza ianao namankaiza any amin'izay toerana dia avy ny faladianao nitsaombiazanao. Zay le ozona nahazo anikaina. Namankaiza anao. Dia tsy avokatra ao anao ny tany. Dia izay zavatra izay no nahazo anao. Tsy Jehova nanozona, fa olona nakany toeram-panozonana nanozona anao. Averino afo averino semianakavy afaka eo ambany fatorany famosavina. Afo eo ambany fatorany famosavina amin'ny anaran'i Jesosy. Afo manafaka anay mianakavy, manafaka anay mianakavy amin'ny anaran'i Jesosy. Ino tsara le rano nasaina nentinao nafafy teo tokotany iny ihany namely anao. Ilay rano nomenanao ity afafaso eo tokotany, teo afafaso ao an-trano, teo afafaso ao amin'ny tsenanao, tisotroy iny ihany no mamely anao zao. Iny rano iny. Hallelujah, manomboka mangididy venononao zao, soutienao nalainy dia nitsitsihany, dia manomboka ny cancer amin'olo, dia misy fivitosanao ve?
ny vadinao isaky ny mahita anao dia kivy tsy tiany ianao, halany ianao, ary ianao koa isaky ny mahita ny vadinao dia te hiady aminy, te hiady aminy, te hiady aminy, satria nitsangana teo amin'ny sampanandalana le mpamosavy, nietsiketseny ny tsipikany, tenao ny cible eny. Androany mitsangana eto amin'ny altara. Ho anareo rehetra izay mivarotra ka nozonona mihitsy toerana nivarotanao io, nozonona ny toerana nivarotanao, nozonona avy reny tsika rehetra nizaniza mpivarotra eto, nozonona ny toerana nivarotana. Ioziny io amin'izao fanena amin'ny afon'i Jehova amin'ny anaran'i Jesosy. Eny tsara fa nisy olona nampindraminao vola dia izy indray no nitsitsika anao, ataoriana nampindramanao vola azy tsy mety tsony ny fiainanao. Tsy mety tsony ny fiainanao. Tsy mety tsony ny fiainanao. Ary misy aminareo nitsaboina tany amin'ny sampy, ny hinana ny tao anaty kibonao tao nangalany zavatra, ny zavatra nitsetsefony tao. Ary misy aminareo efa notetena ny lelanao, notetena ny ratsan-tananao, nangalana raha teo amin'ny vatanao. Hatramin'ny androany tsisy mety ny ataonao. Mijoro eto amin'ny altara zao, ny fijoroako eto dia fanafana ho anao. Mihirahira eto amin'ny altara, manonona fanafana. Teo amin'ny faritra misy ny sainao mitondrotondro iny dia osy izy bado. Nesory ny fitadidianao, nesory ny intelligencenao, nangalany ny tao an-tsainao tao, nangalany zavatra, dia nanomboka teo tsy hainao intsony ianao io. Fa osany hoe na za zany ohatry ny maivamaivan-doha tsy haiko haiko, sa zany ohatry ny adaladala tsy haiko haiko, sa zany ohatry ny hafahafa. Inao le intelligent, inao le narantsaina be, inao le lalitsaina be fa iny totsotro zany tsony ianao zao, satria nitsahany ny lohanao, nitsahany ny lohanao, nitsahany ny lohanao, nitsahany ny lohanao. Samy mifantoka daholo, samy mifantoka, zay mifantoka ihany ny maso profesia androany. Halleluja. Avy reny zao nizaniza tongeto, nizaniza tongeto zao, nesory ny olona ny fitadidiny, nesory ny olona ny intelligenceny, ny fahaizany, faranitantsainy, fahalalany. Amin'izao fotoana zao afaka izy, ray, roa, telo. Aloavy zany zao, aloavy zany zao, aloavy. Amin'izao fotoana zao averina aminao ny faranitantsainao, averina aminao le fahalalanao iny, averina aminao zany. Halleluja. Averina rano Jesosy, rano Jesosy manadio eto zao,
manafaka eto zao ny rano Jesosy. Kofehy menamena nasina fanjaitra, misy tratrana fandrekerekeny eto ohatrany kofehy manaraka fanjaitra dia manaraka fotsiny zay ataony olona aminy. Na tsy potra aza ny ody ratsy nataony olona fa ny fanaratsy nalefany kosa miala. Zay rehetra efa nandevenany olona zavatra ny taniny ka mitsatoka ao amin'ny tany misy anao ny zavatra naleviny olona. Hatramin'ny androany ianao tsy tafarina, natsatoky ny olona naleviny olona ao atokotaninao ao, misy soratsoratra nataony tao. Izao ny fotoana ny fanafahana anao. Avy iren'izao tanako ny foana ho ampinga. Afako mamono, misy tsy miteny afako mamono, mizana fipika mirehatra alefa lay ratsy. Enonareo tsara, enonareo tsara, fa manomboka amin'ny loha sy ny vatana ary ny ratsambatana ny fanafahana eto zao. Eo amin'ny kibo aloha anatin'ny 3 minitra mizaniza manana olana ao anaty kibo. Dia zao ny fotoana ialanza ny aretina rehetrarehetra zany. Ny ninona anarany apitra eo amin'ny kibo ny tanantsika rehetra. Nitsahany teo amin'ny kibonao teo tamin'ny sary, nitsahany, nitsakitsahany teo amin'ny kibonao. Hoy ny Baiboly ny kibon'ny Sara zay efa ohatrany maty. Nitsahany ny kibonao fa tsy avokatra tsony ianao. Tsy afaka karazana aretina satria rehefa marary ny kibony olona anankiray tsy mahazo aina izy. Nizaniza misy aretina anaty kibo dia amoaka an'izany izy zao. Io tension anao io tsy tension normal fa ampiakariny dia ampidininy, ampiakariny dia ampidininy, lalaovina. Mampiasa sahafa izy ihany dia mikopakopaka zavatra. Mampiasa emboka izy ihany dia maniraka emboka makeny aminao. Ary be dia be ny visiten'ny mpamosavy amin'ny alina rehefa matory. Stable ny tension anao. Misy aretina andoha mahazo anao matetika zay, mila ho vaky ny lohanao rehefa mihetsiky iny aretina andoha iny. Tsy normal iny aretina iny, sitranina eny zao. Vavaka ho an'ny fidiram-bolanao. Ny amenina anao tsy marisy lahatra anazy. Ivavaka ho an'ny fidiram-bolanao zao. Sokafako ny lalana ny dimy rehetra. Misy gadena ny ambadika any ny diny dia nariny mihitsy ny lakle. Toy izay tahaka ny diny ty gadena ty tsisy lakle intsony dia midy ny fiainana mandrakizay. Misy sarina fo any dia ny diny gadena. Toy izay ny fony ty olona ty tsy sokatra intsony ary tsy afaka handray fitiavana izany izy ary ny fitiavany tsisy mandray. Nizaniza nanaovana hetsika ara-pinoana ara-paminanina tamina gadena nidy. Voalohanao ny herin'izany zao mahita ny voninahitra Andriamanitra. Libereko ny ositra, ny fahitam-pity, ny fahitam-pity eo amin'ny fiainanao eo. Raha azo atao dia petrao mololohan'ny tanana tompo. Dia avy ireny zao ambinina Andriamanitra, salama sady ambinina amin'ny zavatra ataoko. Mamokatra amin'ny zavatra ataoko. Mety ny ataoko rehetra. Feno fahasoavanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fianakaviako
tahiny Jehova miaina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Mivavaka ho an'ny havako azao, vavaka ho any mianakavy azao. Anompo an'Andriamanitra izy ireny, ho avy araka amiko anompo an'Andriamanitra eto izy ireny, ary ho vangin'ny anjely ny fiainana. Ahita fiainana tsara izy. Ny mpianatra rehetra ao anaty fianakaviako misolotra kilasy hatrany, izay mila tokantrano, mahazo tokantrano tsara, izay efa manana tokantrano tsy ho rava, izay miasa rehetra ahita vola, izay efa manam-bola tsy antra intsony, izay mbola voafatitra ny fahazaran-datsy tononoko afaka izany amin'ny anara Jesosy. Vavao any fianakaviana azafady. Haleluya. Vavao mafy asandrato ny tanany dia vavao any fianakavianao vojena Andriamanitra eto izy. Asambavako any tenanao tsony aloha fa ho any fianakavianao amin'izay. Jesosy misana sy misery afaka atoitra ny aizy
ratsy Jesosy. Raha tianao hiala ny aiziny, ny aizina tsy manala aiziny, rehefa tonga ny fahazavana dia miala ny aiziny. Raha sambanao tonga eto androany ka mila ny Jesosy ny fiainanao, renao mihitsy hoe mila ny Jesosy izany. Mbola tsy manana ny Jesosy ianao, mety efa mpivavaka ianao tany amin'ny fiangonana maro samihafa, kanefa tsapanao rehefa tonga teto ianao androany ohatry ny hafa izy zany satria eto Jesosy. Zano vavahady ozy izy, raha zano hidirany olona dia hovonjena izy, hiditra sy hivoaka ary ahazo anina. Raha vao manomboka miditra eo amin'ny Jesosy ianao dia voavonjy ianao zay, libre amin'izay ianao, afaka mandehandeha amin'izay toerana, amin'izay fiainana tianao andehanana, fa tsy azony devoly sakatsakanana ary azo hanina ianao. Ny hanina dia fivelomana, hotahina ny fivelomanao, hotahina ny vilia fanaovana mofonao, hotahina ny fivoahanao. Tahina ianao raha miditra, tahina ianao raha mivoaka. Eno tsara fa mitsodrano azao. Ny mpamosavy mijoro amin'ny sapanandalana manao skidy sady manozona manao efa-tsipika. Za kosa eto androany amin'ny mahiraka Jesosy, mijoro eto amin'ny altara mitsodrano. Tahina ny ataon'ny tananao, ho ambinina ny ataon'ny tananao, ho ampahitana fitianao amin'ny anaran'i Jesosy. Sadato ny tananao, mananao tompo, manana anao. Ao anatin'ity ity zay sambany tonga androany mivavaketo, nahita tamin'ny fahitalavitra tamin'ny alina, nanandre tamin'ny onjabeo ka mangetaheta ianao anaraka amin'i Jesosy. Za tsy miteny amin'olona efa paketo foana, fa mety tamin'ny sabotsy na lahady na androany sambanao tonga teto, manatony eo amin'ny altara fa hitondranao eo amin'i Jesosy ary atolotra eo amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ianao. Misy olona atolotra eo amin'ny samby, fa misy olona atolotra eo amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Manatona na tanora na lehibe, aza miandro olona ray manantona vao manantona. Si tu as besoin de Jésus, approche-toi. Ianao anatona olona dia manatona eto
Bible dia milaza fa ianareo izy dia trano fanahy. Trano fanahy. Ino raha efa mitsangany eo ambaravarana ka mandondona. Raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana dia handroso ao aminy aho. Raha mety ranabavy, mama papa, Jesosy androany androso anatinao dia ho hafa mihitsy ianao. Tahaka ny Pasteur Isidore, manana amin'ny Jesosy ao anatiny dia tsy manana tahotra. Dia tahaka ny torche ianao manomboka eto. Raha vao mandeha eny amin'ny maizina eny ianao dia mazava ny toerana rehetra andehanao. Tsy olona tsotra ianao aorianany androany fa manana amin'ny Jesosy ianao. Maro aminareo mety efa nivavaka hatramin'ny fahazazana, natao batisa, natao batemy, nandray communio, fa tsy ampy zany raha tsy nandray amin'ny Jesosy ianao. Androany ekeo izy androso ao anatiny. Raha mararina dia isy fagagana ho ataon'Andriamanitra. Satria Isaia 5:5 dia milaza hoe fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no omena antsika. Ny anankiray enfant, ny anankiray fils. Samy hafa ny enfant sy ny fils. Ray zaza, ray zanaka. Tokony ho tonga zanak'Andriamanitra ianao. Zazalahy no omena antsika. Ny fanapahana dia eo antsorony, ny anarany atao hoe mahagaga. Rehefa tonga atao anatinao ny mahagaga dia ahita fagagana ianao. Manomboka tsy marary tsony ianao. Miala ao anatinao ny aretina, manomboka manana fifaliana amin'izay ianao. Dia tonga foana mandeha mivavaka manompo an'i Jesosy. Mety aminareo izy tompoka. Sanaton'ny tanana dia averiny zao. Jesosy ô, tovy mafy, Jesosy ô, manaika ny androsoana atao anatiko. Mandrosoa Jesosy, tonga soa atao anatiko ianao. Anompo anao za manomboka androany. Meo fiainana vaovao aho, fanaradianao aho. Tsy afa-po Jesosy, raha mivoaka eto aho ka tsy manana anao. Hiaraka aminao za Jesosy manomboka izao. Avelao ny fahotako rehetra, ny eloka vitako hatramin'ny fahazazako. Avelao zany Jesosy. Diovy aho Jesosy, tovy tonga olona vaovao, fa anompo anao aho amin'ny anarany Jesosy. Amen. Raha mamety dia manatona tsirairay eto akaikiko eto ametrako tanana. Alléluia. Tianao Jesosy. Aoka ny ozona manatona akaikiko ety. Aoka ny ozona hiala eo amin'ny fiainanao. Manomboka androany ny ozona avy any amin'ny razambe. Malédiction ancestrale na ny ozona avy any amin'ny razambe tsy manaraka ny tsony fa any Jesosy ianao. Alléluia. Mandroso tompoko. Mandroso tavy ambanimbany. Aoka ny ozona tsy anaraka anao tsony amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny fahasoavan'Andriamanitra amin'izay eo aminao. Amen. Eno tsara zafady ray aman-dreny. Ny fametran-tanana dia mamindra zavatra. Hoy ny Baiboly hoe ametran-tanana marary izy dia zany hoe rehefa mametran-tanana misy fanasitranana miampita, misy fahasoavana miampita, misy hery miampita. Nareo ametran-tanana io zany mifalia fa misy fahasoavana miampita any aminareo any. Dia mandehana arak'izay fisaintsainan'izay hoe nahazo fahasoavana zao. Alléluia. Tonomoko ny fahasoavan'Andriamanitra eo aminao. Ary izay tsy mamolen'Andriamanitra eo aminao ao amin'izao fametrahako tanana zao mandao anao zao. Mandraisa fahasoavana. Fahasoavan'Andriamanitra hoe namoan'abazy. Raisa fahasoavana izay maombiaza amin'izay amin'ny fiainana manomboka izao. Fa olona vaovao ianao. Mandroso
aloha satria efa nanantona azy ianao. Zay fandresany tamiko. Aza manay ianao ny amin'ny olonao fa hivavaka ho anao aza. Zao atsareo avy eo. Sandata ny tananao. Manatona lolo kely. Manonona fagagana ho atao anatin'ny kibonao. Mitsipika nalefa tao anatin'ny kibonao ka nanimba zavatra. Soaka alo anatin'ny kibonao zao. Amin'izao fotoana zao mikasika anao ny herin'Andriamanitra ty amiko. Misy zavatra tsy hitany maso nefa mihetsika amin'izao fotoana zao. Mankany amin'ny zaza anaty kibonao ny herin'Andriamanitra. Ty ahafantanana ho an'i Jesosy. Rahalahy tsy ampy raha olona raha ihany aninany olona tsy voatery fantatsika zavatra mitranga. Fa maninona ianao ny anjea? Satria nisy fagagana be ohatra ny tonga efa hoe nisy zavatra niala zany tato anatiko. Wow. Misy zaza anaty kibonao dia misy olana le zaza tamin'ny échographie fa tsy toronin-keto le olana fa rehefa izy jorojoro vavolombelona miaraka amin'ny taratasy voasehoko aminareo. Na irana nisy zavatra niala tao? Dia ohatra ny tonga efa maivana be zany. Piasa amin'ny saina le zavatra nitenenina tamin'ny dokotera tsony. Izy tsy hoe nandainga fa nilaza ny zavatra hitany. Fa efa niala le zavatra natonga le olana tanaty kibonao. Dia miverina amin'ny laonina le zavatra anaty kibonao, le zaza anaty kibonao. Ya, isaky ny alarobia anao raisiko ambony ambara-patonga ny fotoana hiterahanao. Ho tahiny tompo ianao. Velona Jesosy raha lasana vavy. Mandray sany fahasoavana Andriamanitra amin'ny anarana Jesosy. Amin'ny sabotsy toeto ny sarinareo mianakavy raha manana fauteuil de famille tonda sarinareo mianakavy. Mandray sany fahasoavana. Mampita herin'Andriamanitra ny anatinao zay. Zay tsy nambolen'Andriamanitra no mivoaka anao eto. Misy hafa eto amin'ny altara eto. Manala zay tsy nambolen'Andriamanitra. Dia loky ianao mamoaka ny zaza. Loky ianao manasa ny fahasoavana Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo ianao ny fahazavana. Ina mazalaza manofo olona maty. Bon, manatona lolo kely amin'ny anaran'i Jesosy. Todika tsara ty azavady. Azerako Satana zay maneho anao an'izany olona efa maty zany. Manomboka androany aoka hita torimaso ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manaraka. Tompo ianao no fazava avy aminao ny fahitana. Satana io Jesosy miaraka amintsika toy miaraka amin'orany aletenao amin'ny anaran'i Jesosy. Azao namanao tsy mahazo matahotra mpamosavy tsony ianao fa izy matahotra anao manao miketo. Halleluja.
zay tsika rehetra ary mitsangana dia veritsika le hira voalohany teo dia mamarantsika zao hitako fa Jesosy Messia. Wow tsangana mavitrika daoly. Alléluia. Ikaparesena daoly. Satria fotoanana fanasitranana teo dia toizantsika le hira dia miakatra eto ianao raha tamile vavaka teo ianao sitrana fa tsy hoe tany omaly na afaka omaly fa zavatra voateo zay dia aza menatra fa mila asehonao eo anatrehany fiangonana ny zavatra nataon'Andriamanitra taminao. Tsy mila hoe za tsy mahay miteny za menatra olona tsisy an'izay fa lazao zay nataon'ny tompo taminao aza menatra na sambany vao tonga teto azy ianao androany satria fotoanana fanasitranana androany. Toy izy le hira dia manofeto etaretana tsara hitako fa satana resy afaka mipetatsika laza hoe inona ny nazo anao dia inona ny nataontompo taminao teo. Voninahitra amin'Andriamanitra rery any satria zany pastera le nalala hoe mifandraitra Yes. Voninahitra amin'Andriamanitra rery any maheno ve tao anatina délivrance teo zany pastera le niteny hoe dady niteny hoe nisotona le alaiko ifandraitra io izy dia hitako misy fandraitra nivoaka be tanatin'ny kibo dia nisy le mipiritsika mavy be dia ohatran'izay zany dia hitako maivamaivana be mizay zavatra renao tany anatinao tany ohatra ny zavatra niala mihitsy zany nahita zany ianao tany amin'ny fanahanao tany fa nisy fanjaitra ny ala dia nisy leo mipitsika mipitika be dia mipitika leo be ohatran'izany. Wow. Ianao teo moa narary inona ianao tsy narary za fa le anatin'ny kiboko ato ohatra misy zavatra marary zany misy zavatra marary anaty kibonao tsy hainonao marary tsony izy zao dia raina Jesosy dia afatanana ho any Jesosy tsy verina amina hoe tsoa zany mandrakizay azo plasy. Voninahitra ny Andriamanitra iny misy nahazo anaty eo marary tia mila mosika mivodida mosika ato rehefa nataon'ny dady zany hoe
misy nisan'olo ame sarinao dia nisy raha nisoka dia afaka izy io zao meva iaho hitanareo zao misy marary zany meva misy meva zao misaotra ny Jesosy misaotra ny Jesosy masitraka Jesosy voninahitra anao rery Jesosy amen tamin'ny zaliny teniny hoe misy nanitsaka ny sarinao dia dika zany nisy nanitsaka ny sariny dia zany no naparary ny lamosiny tao io aretiny tamosina mandavataona io tetony farany dia raina Jesosy leva izy zao amin'ny anaran'i Jesosy jiroako vavolombelona eto ihany alaboaka an-tsano any tsy raha nandiny vava fa mamako nanao forsenaka za tsy ny salama raha ny tamin'ny maraina ihany natory tsy salama iaho dia forseny mamanao ianao mamako namonaka tan-tranoko any namonaka nandeha vavaka aizy mamanao io ao mamanao za natory tamin'ny maraina marary be mivaniako eto misy raha marary manaintaina nalohako marary natory foana ia farany mamako nitaonaka nanomkovino aretinao io ianao tsy salama io izy ndraiky fa elaela efa herinandro fa talohan'izay efa mambolana fa tambolana avy moa mamany iza moa ny anaranao mamany sarobide ianao mamankanisa ty azafady tompoko dia koa zokinao koa ao zay le famonjena ho an'izy fanafana ho anisam-pianakaviana ianao mamany sarobity dia mankanisa ty koa zokiny azafady tsy maintsy voavonjy anareo mianakavy efa nanomboka viny izy io ny narary efa etana naparary kibo anazy mety mahazo onona aveo hoe fivolana la hoe mihitsy azy satria amantaonany ya rehefa tonga ny faribolana dia marary ao mikibony ao ao mikibony ao dia oviny izy ny tena nietsika tamin'ny herinandro teo nihesika dia tantarao amin'izay nitoenina ny zavatra tsapanao teo nahatsapa fahasalamana zany satria rehefa natanao délivrance teo adada ohatrany mevamevana manaintana aminaka fa tsy henoko tsy heninao tsony manaintaina aminao zao maivana ianao zao deraina ahoana fifalianao zao tena faly be aho fa nahazo fahasalamana vonina zany ianao nompon'i Jesosy amizay vonina ihany nompan'i Jesosy tsy forceny mamanao tsony ianao ankateo manaraka hoavy ianao zany amin'ny sabotsy miditra amin'ny fito sasany tsika tsy mahazo tarany amin'ny fito sasany ya inona koa zavatra tsapanao tety ianao zokiny ia zokiny teo faly aho fanafany Jesosy zandriko teraina Jesosy arabainareo tompoko vonina ianao nompon'i Jesosy hoavy foana amizay microny petera koa ohatra ny tsy microny anarany tahiny tomponareo tana mahazo toerana laitra ho an'Andriamanitra amen fa elaela ihany mana tonga avako tato fa misy volana raiky tsy salama zao ary marina zavatra nanto ao pastera io njaka io nandrainakay dia manao délivrance eto ao isan'andro dia hitako fa mifiseo le raha mba tsy afaka tanteraka na avy tamin'androany tonga dia tsisy raha tsaloko mihitsy ndranatriako teo dia sala nisy zakany soto mivoto be mihitsy le kiboko dia na tsara tonga dia nisandroatra mihitsy le raha amin'le hoe misavin'olona le nararaka n'olona nitenen'ny papa iny tamin'izy zany olona tamin'ny papa le hoe misy misavin'olona nararaka n'olo taminakay tany dia iny zany nisehoany ngamba fandiniko azy misavin'olona tany na voazako azy ka zao zany mieritreritra be zay satria zao raha pitso aony dia ody amin'ny toerana io zao karamba tsy salama ho ty fa tsisy ano anina zao eto ipetraka eto kanefa nefa tapa-kevitra hoe ody raha pitso dia iny hevitra ka tonga eto ao n'androany tonga dia sitranao naivana ny tenako dia fisaotran'Andriamanitra fa avitra ao amin'ny fiainako fa mba mangataka koa zao miantrana tanana fa anivon'olona mpanompo sampy mafy ao e dia lazaiko marina fa zao ndraiky tsy hembotra fandroso hatrany avy any tompoko satran'ny Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy tsy ho azo an'izany tsony ane ianao amen tsara ny tompontsika halleloia ho an'i Jesosy reriny misaotra asika satria miasa mahereto izy zavatra hitako androany nentony tompony akavy ny fiangonana amin'ny refim-pasoavana ambonimbony indray amin'ny refim-pitahina ambonimbony indray ahita zavatra tsy mbola fahitanao talohan'ny androany ianao
namanao ahita zavatra tsy fahitanao talohan'ny androany ianao zay maharitra ny fito sabotsy nanomboka tamin'ny sabotsy teo iny maro ny karazany zavatra ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao hiasa mahery eto amin'ny fiangonantsika eto Jesosy ho anareo manaraka ny ivelany Chine, France, Koweït, Dubaï, La Réunion, Mayotte, Maurice, Allemagne, Grèce, ina daholo izy ty tsy tadidiko zay toerana misy anareo any ny tompo hiasa eo amin'ny fiainanareo satria la distance n'est pas une barrière anao zavatra ny tompona lavitra azonareo misy zavatra magaga ho ataon'ny tompo amin'ny fiainanareo androany tsy tory teny mihitsy fa mouvement reny androany reny mouvement prophétique Andriamanitra manafaka mampafantatra zavatra izy dia manafaka ary atoato dia hiditra lalindalina tsika ny amizay tongava amin'ny sabotsy nareo mianakavy mitondra photo de famille na sary nareo mianakavy fa ivavaka sika eto azadino fa misy olona piteny olona tamin'ny alalan'ny sary dia mifanoatra amin'izany indray ny ataontsika ho tahininareo amin'ny alalan'ny sary hoentina eto metosi ny olona hoe fa maza ho toerana fa ahoana tahiny tombotsika sary no hoe mitondra sary hatramin'le olona tsy mivavaka eo rehefa entina hoe tony sariny dia ho avy ety koa iny ataovy tonga eto amin'ny fanatrehan'ny tombo fotsiny ny sary hitanareo ireo tontolo ny famisaviana io avy eo anaty baiboly ny akanjo zareo morse io fa hoentina zareo amin'ny zavatra ratsy fitsika fanina hatramin'izay fa zao efa hitatsika ny lalany taizany nahitany mpamosavy volanina ao anaty baiboly any nizany vakina teo taizany nafana mijorojoro eny amoron-dalana tanan-zavatra ao anatin'ny baiboly any testamenta taloha ny vakin'ny mpimasy zay mahatonga misy mpimasy mamaky baiboly misy mpimasy misy baiboly eny aminy eny mamaky an'io izy ny devoly tompoko mahay baiboly fa ny olona ny zanak'Andriamanitra tsy mahay fa ianao raha tonga eto tsy maintsy matakatra baiboly ianao nareo mianakavy tsy maintsy afaka ho anareo tsy maintsy misy kintana ao anaty fianakavianareo tsy maintsy ho lasalasa lavitra daholo nareo mianakavy alohan'ny alako eto mila fiara-miasa Pasteur Jérôme ho avy ety amin'ny herinandro manaraka dia andefasantsika frais izy manapa-kevitra tsy hamoaka vola ao anaty fiangonana fa mila olona manolo tena andefa frena missionnaire satria tonga eto izy anao ny asan'ny tompo tonga eto izy amotsitra fahasoavana mila rahala anabavy hiara hiasa zavatra kely fotsiny kanefa zavatra kely ataonao dia misy fiantraikany be amin'ny fiainanao zany zavatra kely fotsiny frais avy any avangain-drano mangaty rayal sy rayetsy 110 000 ariary dia sakafo ometsika azy roal olona ray izy fo ometsika roal ho sakafony fotsiny dia mahatonga azy ety teloal sy rayetsy dia ao anatin'ny fanatotra rehefa avy eo ny olona manao fanatotra fa ianao manantona ana etsy ambonin'ny seza etsy anome an'izay zavatra izay raha zany hoe ataoko manontolo ho tahin'ny tompo ianao raha zany hoe andray anjara dia mbola ho tahin'ny tompo koa ianao hoy ianao hoe rehefa avy eo anatitra azy firy numéro andefasako azy dia ho tahin'ny tompo ianao raha hoy zany hoe enganeka ho voangina io frais io dia amenna izany inona le anontanian'le olona ay dia valia hoe afaka hoe ho anareo amin'ny Facebook alefaso MP zany le andraso aloha tsy alefaka fa manatrika fotoana fotsiny izy amin'ny fotoana eo dia amin'ny fotoana izy alefa tsy maninona satria misy technicianao dia alefaso amin'ny fotoana izy vo alefa fa tsy alefa lohany eo dia fa misy technicianao maman dia vavaka mandray an'izay dia ametra tanana ivavahana eto enoy fa tsy resaka fitaomana olona fotsiny zany mody mitondra sary
fa tsy fitaomana olona fotsy tsy resaka clientélisme no itondrana sary amina mpamosavy jereo tsara le rana bavy teo iny natao inona ny sariny teo nitsahana dia inona ny narary lamosiny fa hotsofona ran'ray sary amin'io fotoana io nareo miankavy miara-tahin'Andriamanitra daholo amen ve lazao na manao amila omena frais pasteur Jérôme hoe miaraka amin'ny sakafo zay natsapa ve nareo ny tahina androany izy maivamaivana sy natsapa ny tahiny tompo androany atsangany ny tanany tiako be nareo ahita ny fahasoavan'Andriamanitra daholo nareo mianakavy amen dia androany hariva zay manao Facebook rehetra manara les comptes pasteur raha zafy ny tsafidy Willy Manase fa ho zay mirala anao an'ilay fandaharana mandrava altar zay ngamba ny thème manomeny anahy iny satria raha bitso zany eny manome an'ilay thème dia sabotsy tsisy manao tarany amin'ny fito sasany meza tonga amin'ny fidirana voalohany daholo re tompoko aza miandro fidirana faharoa fa meza tonga amin'ny fidirana voalohany ataovy zay atongavanao amin'ny fidirana voalohany zany hoe aza manao tarany amin'ny fito sasany fa raha sendra tsy tratra dia meza mihainy toroteny ivelany eo fa zamodina mandeha misakosakafo tady mofo gasy ery ananiny ariva meza manaja n'Andriamanitra tsara zay dia ekena fa amin'ny sivy sasany vao mikatona izy rehefa misokatra amin'ny sivy indray fa meza tsy manao tara reny fiankofany reny zany tompoko fanatonana n'Andriamanitra izy reny dia meza tonga ao anatin'ireny fa azazatra manao tara hitanao manko zay tara ihany ny tara fa tsy tara tsy mba tara zany hitanao reo olona tara reo dia reo ihany ny tara ato fa io tsy tara io izy tsy mba tara zany fa raha mahita olona zany ianao tara dia reny ihany ny maninona reny ihany ny tara dia manaraka izy mbola tara manaraka izy mbola tara dia ny hafarany io zany miditra ny esprit de retard zany hoe ny fanahany fahatarana dia tara manaraka an'iny daholo ny fiainana noho izany aza manao tara ianao amin'ny sabotsy izao fa fotoana lehibe eo anareo natao batisa mandray sandraikitra daholo mila mandray andraikitra ianareo zareo rehetra zay natao batisa fa tsy mahazo mivavaka raha ianao zany tsy handray andraikitra dia tsy mahazo mivavaka ato anaty raha aoriana ny ray volana ka mbola tsy mandray andraikitra ianao dia tsy mahazo mivavaka ato ianao aninona ato fotsiny alleluia alleluia ho sa tsy alleluia zany tsy mahazo aninona hoe ka ianao ange natao hiasa am'izay fa tsy natao hivavaka fotsiny tsy mahazo mivavaka ato ianao natao ray volana mbola tsy mandray andraikitra ka raha tianao ato mandrasa andraikitra ianao raha ianao zany tsy mandray andraikitra dikan'izany efa hoary ananina ianao dia tsofina rano hoaniny fa izy batisa indray afaka telo volana dia rendray no formena andray andraikitra zay angambany rehefa avy ao mandray olona ao ambony ao dia milahatra ivelany ao nareo dia raisiko any ambony any ny mitondra voka priorité fa tsy mahazo mavandy sao dia kibo voky avy any dia zanao ihany tyba fa raha vao be voky ianao zany dia mpandrosoana aloha zay zany ny mitondra voka dia mandroso aloha ao ambony ao dia raisina izany dia nareo le mitondra voka zany raisiko isan-kerinandro hatrany raha pitsy misy fotoam-bavaka amin'ny 20 ratoandro dia amin'ny 7 alina miaraka etotsika amin'ny alim-bavaka za tsy mitory-teny fa mba hitondra vavaka ny ataoko raha pitso ao anatin'ny alim-bavaka izany dia alahady mitoy fotoana amin'ny 7 ora maraina tahin'Andriamanitra daholo tsy mahazo resy Alléluia. Tonga indray ny